Androantsika dia hiaraka misakay hanao korsa. Le rino mitondra dia izaho mitantara sy manazavanareo ny diantsika. Mety ho gaga nareo hoe hanao korsa ahoana fa ho azonareo izy amin'ny farany ka ho hitanao amin'ny episode faharoan'ny Melomane izany rehetra izany. Azo vaikelinareo ny hoe hook dia teny anglisy midika hoe refrain. Azo lasaina ihany koa hoe singa iray natao hisarihana sy hitazomana ny sain'ny mpijery. No hook nefa ny titra ny hira, izany hoe tsy mampiasa refrain ny mpanao rapy ary mety tsy misarika sy manodikodina sy antsika mpiantsony izakay eto fa avy hatrany to dia mahitsy sy mivantana milaza ny heviny. Terndray anovanay azy dia ndan'ilay sanloha makatosy voakety daholo izay tsy makato atakan ohatrany Lukaku verenako be zay nanokema ratsy fahalenany lohakapoy. Ny rap gasy dia azo lasaina hoe ny roborobo tao anatin'izay 5 taona izay ka maro ireo bandy sy zandrikely na koa ireo artista nirona sy nivadika ho mpanao rapy. Namoaka ity projet ity nefa zakay dia avy hatrany to dia nanamafy ny plasiny sy maizy azy tao anaty rap malagasy. Échauffement ty fakalamina anaty verako ny kolala dia ny refrain napiko chorale deuxième vitesse dia efa tsy voatany marche arrière tsy anaty vocal tsisy vécu rehefa MC voatany raha miteny ny arbitre voataka. Zakay dia bandina nametraka ny maizy azy foana na tamin'ny taloha na hatramin'izao dia naina ampiseho izay fahaizana ny rap izay izy na dia teo ary ireo fanambaniana sy ady mety natrehany ka normal le rira sahy manambony tena sy manindry ireo mpifaninana aminy izany hoe ireo bandy sasany anaty rap game. Eto moa le ry dia mampitahy ity lohateny faharoa anaty album ity amina deuxième vitesse na fiara izany hoe manao sary teny ahafahana milaza fa na vao manomboka raha niazakazaka dia efa lasa lavitra le ry. Mbola tadidinay niomahy tadidinay ray natao tsinotsinona zondrainareo mitonga tsy misuisino. Amin'ity son faharoa ity tsika dia miresaka fivoarana sy fandrosoana manokana henany sakay. Tsy amin'ity son tirery no hainontsika an'izay fa amin'ny album maro manontolo mihitsy. Anisan'izany ity party kely ity izay hainontsika amin'le son hoe ny anio. Efa be zay ny lalako mariny nambaniny ry zanaka mily datalo satria ny tao aposina ny raha tianao dia son anankiray manaprofy ny fahaiza-manao an'ny sakay na inona instrument eo. Ty hira ity dia miaraka amin'ny vibe amapiano. Mapiano zany dia karazana hira mampandihy nivoaka tao Afrique du Sud. Manohy ny fahavononany anohy ny mozika rap izy ka mampitandrina ireo mpanohatra azy fa ho diso fanantenana raha mieritreritra ny tsy fahombiazany. Alovina koa hoe vola dia titra anankiray izay anehoany zakay amintsika ireo fiovanan'izy teo amin'ny fiainany nateraky ny vola. Maneho amintsika koa izy ireo faniriny ohatra amin'izany ity teneny le ry ity. Zakay no anaty coque beat piloteko ny game tsy takotsononareo avy ety fa lasa trop ty tsaronao mandrakizay ohatrany moky jeep tony vahomaly tsika antegna galesy zao anaty juskina anatrena sy ny vaholany mila mitady vola lesy saiky manontolo le fa anaty bénéfice na mahafaizany life zao fa pariny tsy vetsehanao ino mety ampaniny raha patron za dia ny MC Banner ndray antsika mbola meny pale. Manosika ny zandrikely hitady vola sy ketrika koa le ry amin'ity son ity. Ny vola izay afaka manatsara ny fiainana sy manokatra varavarana maro araka ny teneniny. Tonga eto amin'ity hira malaza indrindra amin'ny album ity moa tsika. Hira manondro ny lalana nodiaviny sakay izay niainga avy amin'ny toerana ambany nakany amin'ny toerana ambony. Izay lohahevitra izay dia efa hitantsika tamin'ireo hira tany ariana. Ny fifandraisana nefa ny lohahevitra ambahana indrindra eto amin'ity hira hoe melody ity. Fifandraisan'ny sakay amin'ny fianakaviany. Ny fianakaviany izay manandanja be amin'ny kolotsaina malagasy. Eny mety hoe tsy amin'ny kolotsaina malagasy irery ihany. Ny fifandraisan'ny sakay amin'ireo mpankafy aminy indrindra moa fa ny vehivavy araka ny voalazany eto.
Nasara na elogy zay badmanina tsy miova meky Fantanona de ozy aho hoe iza mondry taloha izy monjy sy miavina de zaho taraiky. Eo ihany koa ny fifandraisana amin'ny arabe izay toerana nianganina tonga azy tamin'izao toerana izao. Napörana melo Zakay mirepresente ny gelo. Manoloan'ireo fifandraisana ireo nefa dia mametra-panontaniana Zakay ary raha andeha irery ary izy dia tsy ho kivy fa noho ny lalany toy ny lazain'ilay rita tao amin'ity party ity. Karozanao zao de metrany irery Vatresaky lofalaoko any manao pape meko ny samy varina de paseko navela tany arina. Ity raha faheniny ity dia milaza lohahevitra efa hitantsika ohatra amin'izany ny fifandraisan'ny Zakay amin'ny vehivavy sy ireo faniriny fa ny fahatokisantena sy ny fomba fijerin'ny tontolo manodidina azy no tena mandravona ity son ity. Mahatoky tena tokoa izy satria manana ny lazany sy ny fahaizany eo amin'ny rap malagasy. Manapirovy izany ito album nivoaka ito izay nahatratra 900,000 vues tao anaty 2 volana raha atambatra ireo hira rehetra tao amin'ny YouTube. Ka noho izay lazany izay dia maro ireo olona indrindra moa fa sipa manantona azy sy lasa misolelaka azy ka mitandrina foana izy manoloana izany araka ny voalazany eto amin'ity party ity. Anaty demande feno karazany tena tian'olo hoe malaza de zao rehefa ny fokotro lasa anao feny ambony fandrina enao razana. Manana ny fomba fijery manokana ny fiainana izy hoe tokony hitady vola sy miezaka ny hotafa kanefa mila miala voly fa tsy variana loatra amin'izay fitadiavana izay. Mampiseho ny fetrany sy ny mety aharefo azy ihany anefa izy ao anatin'io fomba fijeriny io. Miadalofa te anakare nandao iaraka tsakare vety mety ola tsakare raha ikika mety akare na meny toboana kabare aza be kabary zay fikanao eo zay pare tsy ati nisy eo be gabary. Ny anio dia hira mamarana sy mandravona ireo voalaza rehetra tao amin'ny album. Araka io titro moa dia manipika ny fiainany ankehitriny Zakay kanefa mamerina trano ireo fasahirana naniainany taloha ohatra amin'izany ity teny voaloha ity. Efa niovany anio fa tsy toviny omaly efa be zay ny lalako mariny. Ny omaly eto dia sady référence ny deuxième son ny album no manondry ny fiainany fahiny ny fiainany taloha izay tsy mitovy ny iainany amin'izao satria amin'izao lery efa manana ny lazany sy be mpankafy ka lasa miatsara velatsia azy ireo olona namadika sy nanambany azy fahiny. Vadika ary une histoire lasain'le rono hoe stara tadidiko latsy de nino anatalo zao lamby sy lelaka milisy tam asta la pista. Betsaka ireo punchline nampiasainy nahafahany nanondro ireo rappeur sasany mety hangalatahaka azy ka manamafy ny heriny sy ny mampiavaka azy lery ao anatin'ireo punchline ireo tahaka ny tenen'le rita tao amin'ity party ity. Mandona ny cause fa miala tsiny le rimsio metra anaty raha zaka ny tena izy fa tsy nitorako ny game avadiko laveny vofedolna liriky io nafeny. Noho ireo lalana nodiaviny sy ireo mbola ho hatrehany dia mampiseho antsika izy fa olona mahay miady na eo amin'ny fiainana izany na eo amin'ny sehatry ny mozika. Samy hafa be amin'ny fiainako moa ny fiainan'ny Zakay tsy mbola malaza no tsy mpanao rapy nefa natsapany tenako za tamin'ny enao leçon hoe alova sikali de zay no hitako tena namafy an'ny Zakay. Eny mety hoe nisy nifampitipitro ireo lohahevitra tamin'ny hira sasany kanefa voalaza tsara ihany ireo lohahevitra mikasika ny fivoarana sy ny valifaty. Na nifandimby tamin'ny veba samy hafa koa lery de tsy tena kaleo be ilay album. Nilay koa zao raha nisy fity niaraka tamin'ireo rappeur underground sasany kanefa efa nitenen'le rien zay tao le intro hoe nohoka ka miandry an'izay fity zay amin'ny projet manaraka ary miandry ireo clip hafa koa mbola ampiny ka mandra-piandry izany zavatra rehetra izany dia manome fotoana anareo ny tenako amin'ny épisode fahatelo ny Melomane ary ho ezahako atao tsara hatrany sy ahitantsika rappeur hafa indray.